Halleluja. Minao mafana tonga atao fanatrehan'Andriamanitra indray anatin'ny tia maraina mahafinaritra tia. Manasana manokana mba hitsangana dia hanomboka amin'ny fotoana fiatrantsika satria efa mandeha dia mandeha ny fotoanantsika. Halleluja. Atsy mampaninanao aho dia mba kopetana kely ny eo akaikinao tonga soa tao fanatrehan'Andriamanitra ianao hoe tena faly aho mahitanao aho, tena faly aho miona aminao aho, tonga soa manokana indray ianao amin'ny tiany tia. Tsara mba arinapainao ny eo alohanao, ny akavianao, ny akavananao aho. Arnapao amin'ny fifaliny tanteraka izy tonga soa ianao tao fanatrehan'Andriamanitra indray. Halleluja. Mbola faly mo tenako miarapanao indray amin'ny anaran'i Jesosy aho tonga soa tamin'izao toerana mahafinaritra izao aho. Misaotra an'Andriamanitra manokana amin'ny fahasoavana hatrany izay mbola omeny indray mbola afahana mitarika anao anatin'ny tia fotoana ity. Misaotra ihany koa mpanompon'Andriamanitra Bishop Patrick Ambivady izay ray aman-dreny mitaiza manankana ato anatin'ny fiangonana. Dia ka mantsika te-tana mafy an'Andriamanitra ho mahaky fisaorantsika sy fankasitrahantsika. Tena faly be ianao, ianao mba tena te-tanana mafy an'Andriamanitra. C'est encore pendant que l'Andriamanitra c'est notre tia ministère ity. Halleluja. Halleluja. Andeha tsy favaka avy hatrany amin'ny teny tia. Asa manokana fanatrehan'Andriamanitra androany mba hikasika anao hamangy anao manokana. Tianao tena hisaotra an'Andriamanitra indray ny ahafahatongavanao eto amin'ny toerana ity. Derin'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra amin'ny teny ity. Eto tsy favaka avy hatrany amin'ny teny ity. No voninahitro anao manokana izay Andriamanitra ny hafitahinao sy ny hafahasoavanao izay arotsaka ao amin'ny fiainay. Misaotra anao izay ny hafitondranao, misaotra anao izay ny hafitatahanao. Misaotra anao manokana satria omenao anay hatrany tombonandro, omenao anay hatrany Andriamanitra ny hahita fahatsaranao, omenao anay hatrany Andriamanitra ny hahita voninahitra ao, omenao anay hatrany Andriamanitra ny andreanao sy alahanao, ny hafantatra anao. Tompo velom-pisoanao manokana amin'ny fonay sy fanahinay androany satria tena tsara aminay ianao. Androany izay tena anakina amin'ny fonay sy fanahinay ao am-pilatanao re antsy. Fa ianao ny tomponay, ianao ny mpanjakanay. Tsy misy akoatra anao Andriamanitra. Nao nasanatra manokana androany ao am-pilatanao ny hametrahana ny zavatra rehetra. Satria ianao tomponay, sy mpanjakanay. Zavatra rehetra aminay ianao Andriamanitra handohara aminay amin'ny zavatra rehetra. Ianao re ihany ny ankinanay ary ianao re ihany Andriamanitra ny aterina anay. Ianao ihany ny andrandrainay ary ianao ihany tokony fonay Andriamanitra. Efa lampy hijoroan'ny tongotray, alefahany tena ny voninahitra. Tsisy afa-tsy ianao re antsy. Tsy ame voninahitra an'Andriamanitra androany ahatahanao ny apetrako androany ny ampiko rehetra sehatra momba ako. Antananao no apetrako isa ny momba rehetra ny fiainako eo am-pelatananao anao koa toria. Tsy kilaza fotsy ary rehetra hoe Jesosy eo mino anao ako. Jesosy mino anao fanao manontolo ako. Anao manontolo miantso ny velomako, tsy antso ny irako tenao rery antsy. Te anao ihany, te ianao. Tsy kilaza androany miarina ty aminao ako, naiza naiza le anao. Halleluja. Hiara ty naiza naiza le anao. Nautsiky natumaty atoky anao. Hiainao haminy lalana meteny fikasao doria. Jesosy mino anao, Jesosy mino anao. Fanao manontolo miantso ny velomako, sy miantso ny rako. Jesosy mino anao.
pelumako sinyatuniraku teyana Sotrano Saint-Germain feom fianay fonenao miaraka aminay fonenao voninahitra anao riantsy halleluia resika tatanao mafon'Andriamanitra amin'ny teny ity halleluia inao fa ianao mino fitondran'Andriamanitra mino fitantaran'Andriamanitra halleluia tena kely akaikinao fampidrapon'Andriamanitra mbola toy izao anao hoe anony amin'ny fampidrapon'Andriamanitra mbola tia zasainao amin'ny teny ity resika hoe voninahitra azy manokana androany hoe fa mandrak'izay fampidrapony dia tsika anao antiry ty amin'ny fifaliana tanteraka amin'ny fandihizana halleluia Makasitra sy misaorazy mandrak'izay ny drafo fa tsara isady afo ity mandrak'izay ny drafo hira lay tanany mahelinjy mandrak'izay ny drafo nanumbesani fiana baufa mandrak'izay tira mandrak'izay matoky fonis mandrak'izay tsara nito mandrak'izay demo batsiky mandrak'izay matoky fonis mandrak'izay tsara nito mandrak'izay demo batsiky mandrak'izay akamiky alleluia mafantompo fenandro any tanani mahery mandrak'izay ny drafo
nunanomesany tianabaofa Madraksany Mandraksay matroky fônisy Mandraksay tsara mito Mandraksay de mombatsiky Mandraksay matroky fônisy Mandraksay tsara mito Mandraksay de mombatsiky Mandrakizay, mandrakizay, mandrakizay. Halleluja. Misy vehivavy eto amin'ny toerana ty androany. Afaka mity halleluja mafena androany. Halleluja. Eo vehivavy rehetra ilaza hoe fa mandrakizay ny famindrapony. Eo fa mandrakizay ny drafo. Fa mandrakizay ny drafo. Fa mandrakizay ny drafo. Fa mandrakizay ny drafo. Ela rehetra ilaza hoe fa mandrakizay ny drafo. 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 Fa mandrakizay ny Mandrakizay matoky fônisy Mandrakizay tsara mito Mandrakizay telo mbatsikizy Mandrakizay, mandrakizay Mandrakizay matoky fônisy Mandrakizay tsara mito Mandrakizay telo mbatsikizy Mandrakizay Filarana fiderana teo antompo. Halleluja. Teo fiderana teo antompo. Fiakofana rehetra teo antompo. Ny fiderana teo anito Fiakofana rehetra ho anito Fiderana rehetra teo anito Halleluja teo anito Voninahitra rehetra ho anito Fiderana rehetra teo anito Fiderana teo antompo. Fiderana teo anito Fiakofana rehetra ho anito Fiderana rehetra teo anito Halleluja. Tonga amin'ny fotoana tsara indrindra indray tsika dia ny mbola amezantsika voninahitra an'Andriamanitra ao anaty fanatitra. Misy tia manome ho an'Andriamanitra ve eto? Manomeza amin'ny finoana, manomeza amin'ny fifaliana. Fa hitanao eo fa Andriamanitra efa mielo lalana anao. Ny amin'ny varavarana osokafany, ny amin'ny fitahiana izay miandry anao, ny amin'ny fahita-pity izay miandry anao. Amen. Ho anao raha efa vonona renao dia tsika ianao hitsangana anaja n'Andriamanitra tsika ao anatin'izay fanaterana fanatitra izay. Hivavaka isika tompoko. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay ny amin'ny fitahiana ao anay rehetra. Misotra anao koa Andriamanitra satria fahasoavana avy aminao ny ahafahanay mamafy androany. Mankasitraka anao fa avy aminao ny hery ahafahan'ny tananay mamafy amin'ny fahatokiana, amin'ny finoana. Ary nisan'isa Andriamanitra manao izany amin'ny finoana amin'ity androany ity sokafy ny lanitra ao. Ao ka ampidina ny fitahiana rehetra eo aminy ianao. Ao ka pahita fity azy manokana ianao. Ary ao ka izay rehetra tena be ao am-pony ho tonga eo aminy. Ao ka ho heverinao manokana amin'ity androany ity. Fanamasina masiny fanatitra ny tsirairay avy. Hoanitra akasitrahany eo anatrehan'ilay Andriamanitra rainay. Voninahitra dia aterinay anao ray. Amin'ny anara maheran'i Jesosy. Amen. Halleluja. Ho antsika izay
amin'ny alalan'ny finday moa ny afahantsika manao mifanatitra dia reto omeko anao reto ny laharana 034 85 604 04 034 81 984 83 033 02 092 30 032 97 096 84 averiko kely vetivety 034 85 604 04 034 81 984 83 033 02 092 30 ary 032 97 096 84 afaka alefanao amin'io koa na ny fahafolo-karenanao na ny fanatitra na fanomezana manokana ny rosa vetrany ao anatin'ny filazana eto amin'ny fiangonantsika ity taona ity moa dia taona ny famalitsoa sy ny fandresena ao antsika amen mihina fa mbola ao anatin' izany tsara ianao ary tsy mifarana tsotsotra ao antsika ny taona fa Andriamanitra nefa nampanantena antsika ho tanterahana izay amen alahady fahenitsika moa ny amin'ny fito alahady izay mitondra lohevitra hoe nisy zavatra rehetra aimino ny formation atao am-piangonana izay mila fantatrao dia misy ny atao hoe olom-baovao izay miditra amin'ny valora sy amin'ny 12 atoandro maraina ny mpianatra ny tompo kosa dia mianatra ao aoriana ny olom-baovao io izany hoe rehefa mirava ilay olom-baovao dia miditra avy hatrany ny mpianatra ny tompo ilay ministry kosa indray dia mianatra isaky ny amin'ny 7 ora sy sasany efa miverina izao ny fiangonan'ny ado izay miditra amin'ny 10 sasany isaky ny alahady ao amin'ny lascarpa ka alefaso ny zanakao raha efa 13 taona no miakatra formation ho an'ny mpiandraikitra eran'ny Madagasikara ny talata 10 novembre alarobia 12 novembre ary alakamisy 12 novembre ao amin'ny raiksa amin'ny 10 ora sasany ny formation antsika alana fotoana batistitsika amin'ny 21 novembre ho avy izao dia n'izao ianao dia efa misoratra anarana ety amin'ny pasteur ety aloha izy fanamasinana mariage miara-mizotra ny alahady 20 décembre eto amin'ny fiangonantsika aoka ianao iomana raha vonona ny amin'izay ary nisy izay rehetra ataontsika moa dia isy formation melohan'izany rehetra izany ary ny fotoana anankiray lehibe ihany koa izay atrehantsika dia misy ny fitsofandrano zaza amin'ny 25 décembre ho avy izao afaka misoratra anarana ny zanakao ety aloha ianao rehefa misoratra anarana ianao dia soratiny anarana zaza dia mario koa anatin'ilay taratasy hoe batisa ve le anao sa fanoloran-jazany ianao sa le mariage miara-mizotra le anao mba afahantsika mandamina tsara ao anatin'ilay izy ary mariako moa fatsahiviko farany fa misy formation daholy reo rehetra reo izay lazaina amintsika ety ihany ny mahakasika an'izay makasitraka atsika irosa ao anatin'ny fiankofantsika izao manasanao hitsangana itsika me voninahitra an'Andriamanitra androany laza hoe ho azy ery amin'ny voninahitra mandrakizay ho azy ery amin'ny atsa mandrakizay fa miditra izy mendrika ilay zanako andray voninahitra aja sy teny mendrika ilay zanako andray voninahitra aja sy teny hoan'ilay teo ampiandrianana ny voninahitra sy fanjaka mandrakiza hoan'ilay teo ampiandrianana ny voninahitra sy fanjaka mandrakizay amen
ilay zanak'ondry mendrika ilay zanak'ondry andray voninahitra aza sy mendrika ilay zanak'ondry andray voninahitra fanjakana sy hoanilay eo amin'ny fiandrianana ny voninahitra sy fanjakana sy fanjakana mandrakizay amen. Soratoko fanamasina misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ity fotoana androany ity zay noko fa-rendez-vous anao aminay tsirairay avy. Tsy izay ny tena te hitady anao fa ianao mihitsy no mitady anay. Ianao foana no manao premier pas aminay hatramin'izay ka hatramin'izao. Ary mino fa ianao koa androany hanokatra ny masom-panahy rehetra, ny sofim-panahy rehetra, ny fony tsirairay avy. Ary tsy ho fahalalana no voarainy fa fahatakarana, fahamarinana sy hanovana any anatiny any. Dia hiovako ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy. Sotrany amin'ny asanao eto androany. Ny voninahitra sy ny dera rehetra dia averina eo anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Oabola toko fahatelo amby roapolo andiny ny fahafito. Hitanao Andriamanitra. Oabola toko fahatelo amby roapolo ka ny andiny ny fahafito. Halleluja. Zao ny vaky ny teny. Fa tahaka ny heviny ao am-pony ihany no toetrany. Ahoana izy? Tahaka ny heviny ao am-pony ihany no toetrany. Zany hoe ny olona anankiray dia tsy hafa noho ny zavatra sainy. Arakarak'izay ao am-ponao ao izay saininao lalina anaty feritreretanao any. Dia automatika ohatran'iny ihany ny toetranao. Ray andro mba nijery kely tamin'ny internet formation ana olona mitady asa tany Amerika. Io mpampanao formation dia efa nandritra ny 13 taona izay no asany. Mpampanao formation ny olona mitady asa. Dia mampianatra olona izy hitiky. Ianao izy mantsilakiray, tsakanao dia mitsiky. Tsy mitsiky na raha zany izy. Mitsiky ka. Tsy mitsiky za. Rehefa mitsiky dia mampiseho nify. Tsisy mandray anao hiasa amin'izany izy fa mila mitsika sady hita mendrika fa faly anao. Tabatabala vavany. Efa mitenanao fa tsy zana atao mitsika. Sady gizina rehefa mpianatra nefa mila azantsika. Ianao izy mila mavita amintsika na tezitra aminao ary mpampiasanao. Ka mitsiki ianao. Mbola tsy zany. Mbola tsy zany. Tomamy mitsy lehilahy. Tsy zany ano izy. Zay vao tena izy. Dia ny zavatra lesona hitako tao anatin'izy dia zao. Ainy mampijaly ny olona dia ny fiheverany fefamety nataony na dia tsy mety ary. Isan'ny mahatonga ny fiainan'ny olona mihisatra dia ny feritreretany ao anatiny ao fa mety io ataony io. Ary na dia tena izy zao tokony atao dia mody ataony le izy fa ao anatiny ao le ataony ihany ny ataony, le fisainany ihany ny toepony ihany ny toepony, ary fomba anaovany zavatra ihany ny fomba anaovany zavatra. Tsy miova mihitsy ao anatiny ao. Ny toro tenenony dia miova fa ny ao anatiny ao tsy tia ny hovainy, tsy tia hivoaka ny confortny izy, tsy tia hiala mahazatra izy. Zay mahatonga azy mitovy foana ny fomba hitondrany tena isaky ny problème anankiray mitovy miverina. Raha volana ara-pahasalamana dia io foana ny fetsiny, volana ara-bola dia io foana ny fiteniny, volana ara-pitiavana dia izany foana ny fanaony. Tsy miova mihitsy izy ao. Satria tsy miova ilay ny anaty dia tsy miova ny toetra ety ivelany. Ary efa tsy miova io dia tsisy ninino na iova. Na iova aza ny akanjonao sy ny kopom-bolonao, ny lokom-bolonao, ny manjamasonao sy ny vernianao ary ny kiraronao tsy manovanao izany.
ary na hovaina firenena azy ianao ka alefa any Amerika na alefa any Canada na alefa any Australie na alefa any Paris tsy manovanao zany raha mbola tsy miova na ao anatin'ny fonao. Amen. Eno tsara ny finoana dia manana ny attitudeny na hoe manana ny toe-pony, manana ny fomba fisainany ao anaty, fihevitra ao anaty. Zay mahatonga sy mitovy amin'ny olon rehetra ny fietsiny aty ivelany, ny fiteniny aty ivelany, ny fomba anaovany zavatra aty ivelany, ny fomba iresahany zavatra sy tsarany zavatra aty ivelany. Ny olona rehefa manam-ponoana izay tsy mitovy amin'ny sasany izy rehefa miteny. Ohatra, toko ohatra misy marary ao an-trano. Le anankiray manam-ponoana be, ny anankiray tsy manam-ponoana. Dia zao tena tsy manam-ponoana. Andao izy vetana amin'ny hôpitaly fa tena mijaly be mihitsy izy. Dozy le manam-ponoana, andao izy vetana fa tsy maninona. Fekeo izy ny dokotera mitsabo fa Andriamanitra any manasitrany. Za efa nitentana hoe andao hivavaka fa sitrany Jesosy io. Ninao koa mivavakavavaka za foa. Fa ka moa Andriamanitra tsy manasitra rehefa any amin'ny dokotera, manasitrany izy ka. Rehefa manomboka me grave le aretina amin'ny dokotera any, any amin'ny hôpitaly any. Dozy am'izay le anankiray tsy mino. Tena tsy hitako tsony izy ty. Tena mivavaka mafy ma tena hoe tena sotra amin'ny tompo engany mba ho sitrany izy fa raha za aloha efa kivony aminy mihitsy ahy. Fovindray le manam-ponoana. Enao atsy ilaiko miresaka ohatrany kivony aminy amin'izy ianao fa izy mirary azofaty nga ianao fa ka misy mirary azofaty fa koa nge tsy mifametry. Ozy le mihitsy isy an'izany io sitrany io tsy maintsy sitrany io ary mivoaka ty amin'ny hôpitaly salama io. Tanao mitovy le zavatra atrehany fa tsy mitovy ny fomba firesaka. Satria tsy mitovy ny any anaty. Tahaka izay heviny ao am-pony any no toetrany. Ny finoana dia manana ny fiheverany ao anaty. Ka mamela ampiseho aminao ireo fiheverana tsy dia tsara zay tsy tokony ho anananao rehefa miresaka tsika hoe miaina amin'ny finoana. Raha irinao tokoa ny havita ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra miaraka amin'ny fanahy masina ao aminy sy amin'ny lalany dia tsy maintsy reto zavatra reto atsahatra ao amin'izay. Tenao amen na ako. Tsy misy fandraisan-dahatra anie ny sasany. Tadio fa amin'ny fanjakan'Andriamanitra finoana ny ivelomana ary tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Dikany hoe mahazo sitraka, mahazo fanavahana, mahazo fiangarana. Ino tsara amin'izao fiainan'izao ireo olo indrindra amin'ny krizy tahaka an'izao. Ao anatina vaninandro profetika tsika izao. Vanim-potoana ara-paminana iny zao iainantsika izao. Baiboly efa milaza mazava indro ny aizina manarona ny tany, aispito manarona ny firenena rehetra. Zao tontolo zao anatin'ny pandemia ao anatina valina retina. Anatao zao tsika eto Madagasikara efa manomboka mba aleloia amen. Ny ekonomia tsika nge tena manomboka ary mamela tena ny fetraikany zao zavatra zao any tsy tamin'ity taona ity fa afaka heritaona na roa taona vao tena hita aminao hoe tia ny vokatra le zavatra iny. Tsy moramorana teraka izao. Fa eno tsara avanim-potoana ny krizy tsy afaka hivavaka ianao mba tsy hitranga ny faminaniana. Fa ny vavaka azonao atao dia mba ho avahan'Andriamanitra ianao. Satria no mamaky ny boky Malaky ianao dia zao ny teneny hoe zany andro zany dia andro mahamay andory ny olona tahaka ny vodivary. Fô anareo zay matahotra ny anarako dozy izy hoe hiseratry ny fanasitrana hiposaka aminareo dia hivoaka hifaliavazy tahaka ny omby mifahy ianareo dia ho itsahanareo ny ratsy fanahy. Etsy sy ny teny hoe ho anareo zay ana dia tsisy zavatra mamay. Le mamay misy fo zay nareo avahako. Dia ho hitanareo izy tsy fitoviny marina sy ny tsy marina, ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Dikan'izany anatin'ny vanim-potoana ny krizy ny ilainao tsy mampitovy tena amin'zareo fa mila miavaka ianao. Terekinao fiavahana ny ilaina fa tsy fehezahana hitovy amin'ny sasany. Azy fanavahana zay dia izy hoe fanivonina Jehova hiposaka aminao. Dikan'izany hiposaka aminao no mazava. Ny atao hoe fahazavana tompoko ao dia révélation. Avanim-potoana ny krizy tsy ny fanaon'ny olona ny tokony ataonao fa mila révélation ianao. Any révélation tsy anarina, ny révélation dia samporina. Amin'ny fotoana voaranao iny ka iainanao dia tsy mitovy amin'ny sasany ny attitude anao. Ary eo na fahanao mahita an'Andriamanitra. Fa ny olon-drehetra samy miditra am-piangonana. Ny olon-drehetra toa ohatra lazaina fa mivavaka daoly. Fa tsy ny olon-drehetra ny mahita an'Andriamanitra. Ny toe-pony mamavaka azy. Amen. Ina zavady ny toe-po. Misy karazana toe-po rasy mila tsy ananana. Attitude tsy dia tsara. Voalohany amin'izany ny isaka toe-po ny resantsika ny lolo-po sy ny fangidiana.
ny olona miaina ny finoana tompoko dia tsy olona be lolompo sady tsy olona mangidy fo lava tsy afaka iana ny finoana ianao ka be alahelo be lolompo manderaka na mahitanao ary zay saka mahita lera vavy inao am-piangona tena karaikona mihitsy mifoko mijery azy tsy tako mihitsy ndriny tonatonana n'iny aty tozokola anakira za koa rehefa mahita le rahalahy iny tadidiko foana mihitsy na niendriny sy mipoziny tamin'le fotoana teny anay iny mandreraka za ro vohitako am'risy de aleoko makany am'raikisy na de ny am'risy ary bishop de aleoko makany am'raikisy tena de nao mieritreritra fa andaitra ny finoanao tsy mandaitra ny finoana tsy maintsy miasa amin'ny fitiavana noho zany tsy tena hoe aprimo fa ario ny lolompo sy ny fangidiana omeo lalana ny fahatezerana avelao an'Andriamanitra ny ady aza mitahiratra na vesatra tanao ny olona rehefa mitahiratra voaresahana dia tonga dia hafa mihitsy ny fomba fiteny voatenenao izy ohatra hoe ary nao ohatra ny tsy nandray andraikitra elaela hitako nisy fotoana ohatra ny tsy teto toerana angambe etsy teo kely ahako minazay mino tsy miverina manao accueil ndaso mihitsy aloha fa mbola tena mivavaka mihitsy aho io izy mantsy eo amin'le accueil ianao asiana manao le teny io tsy mety aminao foana aiza ve teny tsy mety aminay teny marina fa lehibe any somary vaventy dia teny an'olona vaventy foana le anaovana tsy mety amiko mihitsy ngesany ianao koa nge mba manana zay mba pozinao ny tompo mba mitahanao mba ty ampiseho ny voninahitr'Andriamanitra fa ianao tenana foana tsy maintsy zao mipozina reo rehefa lahady de aleoko mihitsy aloha mandiny teny minary ianao raha mifila département manao logistique sahanao logistique ravavy mba eritrety any aloha le olona resahana tanao ny antony dia tsotra mangidy fo izy ny faka mangidy tsy mitondra vokatra mamy isan'ny toe-po ratsy ary tsy tokony anana ny olona miaina amin'ny finoana ny lolompo sy fangidiana faharoa ny fitenitenenana zavatra ratsy ohatra fifosafosana olona hita aloha zany dia tena tsy mbola azoko mihitsy mandrakitiana androany hoe maninona ka ianao mifosa olona ataoko hoe ianao le satria ianao zao no eto ary ho anao limenao amin'ny radio sy manaraka amin'ny Facebook koa maninona moa ianao mifosa olona inona le tena antony inona le tena antony meo amin'ny mihitsy le tena antony fa nga moa zay mifosa fa mba miresaka fotsiny fa mifosa nga moa fa anginana inona ny antony iresahana zavatra tsy dia tsara mikasika fiainan'olona raha mba fantatra koa ny resahan'olona mikasika anao fa meteza mba hilamina amen ny olona rehefa miaina amin'ny fonona tsy tokony ho tia fosafosy na fanaratsiana ny hafa na fimonomonomana na fitenena zavatra negativa ny fitarenana zavatra fitarenana foana amina zavatra negativa lava tsy afaka iana amin'ny finoana anao nefa ianao be fimonomonomana tsy afaka iana amin'ny finoana nefa ianao be taraina tsy afaka iana amin'ny finoana nefa ianao negativa lava zavatra roa tsy araka mihitsy izany tsy mitombony zany hoe mino fa tsy azoko mihitsy tsy mety foana ny fiainako hatramin'izao za aloha mino fa tsy mety sitrana mihitsy zay mihitsy ny tsaiko mbola etiko ambavaka jesosy fa aminazy sitrana fa za mino fa sitranao tsy mitombony zany fehezanteny zany ny finoana dia tsy fiezahana mba hanany zavatra ny finoana dia fahafantaranao fa efa hanao ny zavatra amin'ny fotoana mbola tsy lasanao le zavatra any anatinao aby dia dika izay mbola manantena aloha ianao mbola miandra le fahatokiny ianao amin'le antena ianao satria ny finoana dia fahatokinao amin'le antena ianao ka raha toka mbola tsy tafapetraka le fahatokiny fa efa hanao le zavatra dia mbola fanantenana aloha le anananao fa mbola tsy tonga ny finoana ny amin'le antena ianao mahino avy ianao azavady ka raha toanao ka milaza zavatra negativa foana monomonina foana mila ady ao an-trano miady amin'ny ramatoa miady amin'ny rangaha vazavazaina amin'ny mpanampy manoatra no liona mierina ianao nefa ianao milaza fa tsy isianako amin'ny finoana mihitsy nareo fa manetsika amin'ny biby atao anatiko ozy ny sasany amin'ny fomba hoana moa ny ahitanao vokatra aleo mangina tanao ohatra ny Sara rehefa nyteny anjely hoe anananaka Sara amin'ny ataonao tahaka izao dia me Sara dozy eo ary mainao me dozy za tsy meka satria ny mianakapo izy farafaratsiny aloha mba anaty anao mody fa ity ivelany tsy miteny
satria amin'ny fotoana diso miteny zavatra negativa loatra dia ny zavatra hitranga dia izao hatramin'ny fefy naperak'Andriamanitra hiaro anao ianao ihany mandrava azy jerevy joba rehefa nasian'Andriamanitra fefy joba tonga satana avany dia niteny hoe joba nge olona fanantenany zavatra fotsiny anomponanao fa esorana nge ny fefy dia tonga izy dia ho hitanao raha tsy hivadika aminao izy Andriamanitra tsy nanalany fefy fo Andriamanitra indre feo an-tananao izy movisan'Andriamanitra nanolotra ny joba eny an-tanany devoly tia ijoba foana no niteny izy atahoraka tena matahotra azy hitako rezazy reo ka manozona n'Andriamanitra azy hitaka zao isan'andro joba ny aina atao anaty fanahina nandraba tonga ny fefy rava do Andriamanitra kindrika feo an-tananao izy zao satria ny fitenena zavatra negativa lava dia mandrava fefy vato ny baiboly zay mandrava fefy vato dia ho kakery mena rana azay no mahatonga ny olona indraindray izy metrehitra zangana nisy ratsy nizaniza no maninona zao no mitrangamo satria ianao no nandrava ny fefy napetraka Andriamanitra ka atsaharo ny fitenena zavatra negativa rehefa miaina amin'ny finoana soloy fiderana fimonomonomanao soloy fiderana ny ranomasonao tiainao mena misy fandraisen-dahatra aza manozo tena lava manambany tena manozo tena zag efa fantatro koa fa tsy etiko le fiainako ty zakonge leo zakonanga tsy mahavavaka fa zao mateneniko anao raha tsy hivavaka ianao nga moa Andriamanitra maty antoka ary mivavaka ianao nga ko moa Andriamanitra mahazo tombony ho anao nge ny fahendrenao fa tsy ho anazy izy efa endry foana no zany tianoro anao any lalan'ny fahombiazana atsaro ny fitenena zavatra negativa fahatelo ny fomba hitiretenao no manodidina anao manajano mpitondra anao ny olona miaina amin'ny finoana dia tsy ampitahorina izaniza manaja olona izy fa tsy terorizen'ny olona izy zay no mahatonga antsika manaja mpitondra manaja ny manam-pahefana ary na hanam-pahefana azy izy tsy matahorantsika ny antony dia satria ny fahefana zay ananany dia tsy anazy fa nomena azy ary le nanome azy afaka maka le izy any aminy Andriamanitra tompony fahefana faratapony Andriamanitra afaka manaisotra mpanjaka ary afaka mametraka afaka maka olona va mivovoka izy ka mametraka azy isan'ny mpanapaka ary afaka maka mpanapaka izy ka ary mampinana azy bozaka ohatra ny Nebokadnezara no zany tsy matahotra tsy ampitahorina izany izy isika fa kosa mila manaza olona isika satria finoana ny ainanao mahatonga anao ohatra zany mahinao venao azavady mahinao tsara venao azavady dia tahaka izany koa mila manaja ny ray aman-dreninao ianao tsy afaka anao fanatitra foana mba ho tain'Andriamanitra nefa ny ray aman-drenao tahaka ny mpangataka rehefa mila zavatra aminao mba miavokely mba firetina mody tsy manina aly mama ianareo koa mangataka firetina ny olona fa tsy manina nefa ny paosinao misy 5 000 zay tsisy io voanjo vodinina ina manokana inona tsy anomezanao azy maninona ny traitenao tahaka ny mpangataka ny ray aman-dreninao manajany ray sy reninao fa zany koa tsy miteny ndana mamadika fa misy matsy miteny hoe ka ny aton'ny famadina dia ho fanajana ray sy reny mamelahy tenenao le namorona ny ray sy reninao mila fantatrao iza fa tsisy olona nivoaka avy amin'ny vato aman-kazo ary tsisy olona koa nivoaka avy amin'ny vovoka marina zany fa ny ray aman-drenao tsy nivoaka tamin'ny vato aman-kazo sady tsy nivoaka avy amin'ny vovoka fa iza namorona azy iza nampisy azy le nampisy azy dia niteny fa tsy manana fifandraisana aminao tsoro izy rehefa lasa vovoka ka fanajana ray aman-dreny nge le amadiany aloha zava atoko anaty fonoteny sady manararoatra ihany ah satria za mahafantatra pitsy mbola mamadika ny pitsy tokony ilala ho faty satria ny maty tsy manana anjara mivelona ana dia atao za hoe profina fanajana le izy rehefa velona izy ejao za tsy midika rehefa maty dia tsy patsipazo ihany ny fatany mifona ary tena mifona raha hiteny an'ity elisa ary mpaminany na tsipony olona mifaty ny tany naty lavaka any atsimo any amin'ny faritra tsy mitsika eto Madagasikara nge tsy misy fasana indraindray ny sasany fa lavaka dia atsipy ao faty any any anao rehefa tsy manan-karena ka maty dia tsy an'olona mandevo teny vitan'ny olona ny atsimo any zany atsimo andrefana lasa izy makarano dia masimasininy ao dia anaova zavatra dia sasany amin'iny ny tongotry le maty zay andana le veny ny tenanao satria zay tsy mahavita mandevon'olona matra dia mitsangana le maty dia isa mitondra ny tena anaty lavaka mety ozona nga misy any ka laha tsika fanajana ray aman-dreny le namorona ny ray aman-drenao no miteny aminao fa ny maty tsy manana anjara amin'ny tany velona finosy tsara izy dia primo fa tsy isaky ny fitoana izy finosanao
rehefa nilamina tsara izy dia ampy zay fa tsy dadadadada ianao mety menao fa misy aminareo reto matahotra ho ahiliky ny fianakaviana satria tsy mamadika fianakaviana jesosy zao no ny teny aloha somary angotraka kely ny toroteny fa raha misy tia ny vadiny na ny ralahany na ny rainy na ny reny na ny zanana mihoatra no fitiavana tsy mendrika ho mpianatra izy ka raha tahotra fianakaviana mahatonga anao mbola andeha hanompo sampy nandeha hilalao faty teo Andriamanitra satria anao menatra ao mahasoa fianakaviana za koa menatra anao ka raha ho avy ny andro tonga ny any an-danitra teo Andriamanitra tsy fantatra ianao satria efa nandroaka dia voly taminaranao no fagakana taminaranao izy amin'ny tena hoe manaova tompokotompoka zany ka mahalala anao satria tsy fantatra ao teo anatrehan'ny sasany ao anao koa moa izy ny tokony hahafantatra anao to mangina be ianao fotoana zao ajao zay lazain'Andriamanitra tokony ajay dia mbola velana izy renao dia ajao izy tenao mena amin'izany tenao mena misy fandraisan-dahatra alleloia na ray aman-dreny ara-nofo na ray aman-dreny ara-panahy raha manana problema ny ray aman-dreninao mamelahy teninao aza fosany dada sy mama nange dada koa nge tena anana mama koa nge tsy anana vava mama koa nge tena aiza moa tsy tonda dada loatra ka dada koa nge mamy lava manana ka koa tena makaneo misy kena vady reto atsonareo foana nefa efa mbola zanaka ianao dia mipetraha amin'ny toeranao aza mitomany ananatra ray aman-dreny na ranofo na ra-panahy na sianao amena ranao zany nge no izy amen misy olona maty sahirana be mihitsy mahalona zany zavatra zany tsy azo mihitsy ny ainy tiano ahintsy daholo tout le monde misy toerana tsy nametrahana anao dia mila ainao no manaja zay eo amboninao zay natsona hoe fiainana amin'ny finoana amin'ny tenin'Andriamanitra amen hoy aho hoe fahaizana mitoreteny manodidina ray aman-dreny ny vady aman-janakao tenao mena amin'izany mila ianao miany vady aman-janakao araka ny tokony ho izy satria miaranga rehefa tsy miraharaha dia tsy raharahiko koa za efa tonga ato an-trano tsisy sakafo masaka ianao indray mbola mandeha mamelona charbon mahandro sakafo izony tsy mahavita zazakely ny aty firy tsy mpanampy tsy misy vola zary raha misy aizona ny anjenana zany rehetrarehetra zany tena nefa efa milo faty fo manana zany mba vavalera matoa igny koa le ranga hanko nandroko ranga samy mandro ny azy dozoko le raha matoa zay lamba nanaovany hanko ny sasany dia samy manasy ny azy inona tsony ny fiainana amin'izany nefa anao rehefa tonga ty am-piangona alleloia amen be mihitsy lasa hoe amen amen fitaina tokantrano amen inona le tiana ao tongavana baiboly dia mampianatra ny lehilahy ho tia ny vadiny ary ny vehivavy hanaja ny vadiny amen telekinao samy mandray ny andraikinao hoe raha te hiaina amin'ny finoana ianao tenao amena amin'izany dia tahaka izany koa ny zanakao mety manao zavatra tsy mety izy afaka mikapoka ianao raha te hikapoka fa mamelahy teny ny tena tsolakazo tsara indrindra dia tsy hazo fa ny teny ary teny mpaindreny ary ao ka zanakao tsy hamoy fo noho ny amin'izay ataonao aminy fomba baiboly ianareo ray aman-dreny aza mampamoy fo ny zanaka tenao amena amin'izany hitanao raha manana olona miasa ianao ao aminao miresaka finoantsika ny olona manam-pona fatany zany attitude zany ny tokony ho fiainana ndre tahaka izay koa raha misy olona miasa ao aminao zao mba zavatra teneniko anao aza maka olona miasa raha vitanao le tokony atao faharoa aza maka olona miasa raha toka tsy manam-bola na karamana azy tsara ianao fahatelo aza maka olona miasa raha mbola tsy hainao mitondra olona mba hainao avy ianao zavady fa misy amintsika teo patron rapitso vao manokatra kely tsena ianao tsy ampiray volony ty fa maka-piasa zao tsenantsika zay fa andeha aloha andehanao asan'ny tompo alleloia anisy zary raha makeo atsena eo izy tsy mandeha mihitsy le tsena fa hoana tena tsisy tsena mihitsy tsy haiko matama fa le olona tsisy olonako
jesosy eo ny olo amina rehefa ety de mandeha ntsena ka fahasoavana tsy any amin'ny mpanampy fa any aminao ianao naseny tompo anangana azy fi tsy miteny mangala olona rehefa eo aloha anao ka mitombo ny fahasoavanao zay azo apita amin'ny hafa am'izay raha tsy midebolda ny fahasoavana anatinao tsy afaka mamely olona ianao isolo anao Andriamanitra melohana nomezany mpanampy any Mosesy zany hoe olona andimby azy dia tao anatin'ny Mosesy nakano nomenany olona fa izy tsy niteny hoe akako fahasoavana hafa mihitsy ho anareo dika zany dia zao tsy afaka maka olona aloha ianao raha tsy mbola mideborda ny fahasoavanao ndry ianao mandiny tena be mihitsy na raha mantsy tsy mampandeha ntsenako zany mihitsy sy tianao kamo Tianao karaha menakely eo le olona 350 000 karaha tiavany mbavoatra io mivatra eo ahoana madame sady le mivatra io belely kely mihitsy inona natao andrano tsy ianao mivatra ohatra hoe épicerie na sakafo na tsotra nefa le olona miasa aminao mampatahotra be mihitsy na zay te hividy ary matahotra kiny nefa rehefa mba ianao no hoe ianao jejery tsara mahafinaritra mazoto ny olona normal be raha tsy eo ihana satria mbola tsy any aminazy le fa soavana fa terenao fotsiny ho any aminy efa Andriamanitra mbola tsy nakala izy ho akany am'le olona tsy mora nge ny manangan'olona tompoko fa tsika hoe disomaika loatra tsy ray andro ny manangan'olona tompoko tsy ray andro sarotra le izy fa azo atao tsara tenao menina am'zany ka ho ia hoe raha ohatra ianao ka tsy maintsy aka olona yasy dia bao mila fantatrao fa mahalo karaha maradalana ianao fa tsy mbola tsisy vola fa aloha mbola ina koa mameky vola am'le 15 manay daholo madama zay nge manao fatra am'le 15 raha sea amin'ny fomba hoana ary ny aleny jentrisa tady hoendrinao isika rehefa tsy vita dia lolo hitsanina raha mbola hainao mitondra fiara ka tsy mila chauffeur nao maninao maka chauffeur ka dinao le ariny eto moramora kely le paltaonao miketry niny ilany antonao am'le anany to patron be hoeto aloha tobilanao tsy haiko navitsika tiako tongavana fa misy amitsika tiana andeha vola mifona amin'ny fomba fiteny nefa tsika miaina amin'ny finoana no tsy zany ka tsy zany noho izy tenao maina am'zany aloaviny karaha manolona rehefa tsy vitanao dia tena hoe zay tena hifonana fa ajanona aloha ny asa na mijana aloha ianao am'izao maka ny solda ny comptenao tapitra fa tsy mijanona eo fa vavakytsika efa misy karama foana eo rehefa tsy vita ajanony fa aza mamon'olona am'tsy fononao tenao maina am'zany tranonao ngezabe mpanampinao anankiray avy ambanivohitra tianao izy sady mahay mampiasa le machine lave fatana gazy ny le machine fanadiovana tapis tianao hainy daholo ny zavatra en plus n'izany tsy natoronao azy nandeha tao fotsiny le gazy dia izy tena madama misy fofona fahafa atao amitsika fa ka tsy vonono le gazy fa iza moa zany fa ianao fa tsy mampijery tiana atao an'izao ka tsy natoronao azy tsy te hiditra amin'ny détail amin'ny fomba ampiasantsika olona fa misy amintsika tsy mampiasa olona fa manandeha voly ny olona mino tompoko tsotra zany attitude zany dia attitude an'olona tsy mino tsy afaka mahatoky fa ianao zay kely io afaka ialehibe dia arakaraky ny tombonao no ahafahanao mampitombo fahasoavana makany aman'olona dia hatrany dia hainao maina am'zany fahatelo fahaefatra voalohany toe-po faharoa fomba fiteny fahatelo no manodidina anao fahaefatra ny toe-panahinao aza tia milalao ota ny fahotana tompoko dia manidy maso-panahy ahoana zavady mahatonga anao tsy afaka manana firaisana amin'ny tompo araky ny tokony ho izy lasa tsy afaka mandeha amin'le fahazavana na le révélation anananao ianao satria mitoetra ao anaty aiziny ianao tadio fa mbola mitombona ary important ny fandehanana ny fahadiovana raha te ahitan'Andriamanitra hiasa isika dia hainao maina am'zany
inoa ny filazany tsara fa jesosy efa nanafaka anao tamin'ny ota dia iainy le fiainam-baovao satria izay natao hoe finoana fa efatra aloha andengakaigna fifatapitra ny fotoana fa 5 isan'ny toe-poratsy mila tsy ananana aza malahelo lava ny olona mora voan'ny cancer sy matin'ny cancer dia ny olona malahelo lava menara mba mifaly mba mitsikitsiky ny olona meme foana sy mitsikitsiky foana dia salama lalandava fa ny olona be fanahina malahelo lava dia mora marary aza misitona vesatra sy ny fanamaloto anavesatra anao soloy fitafiana fiderana ny fahavesarana baiboly dia milaza fa amin'ny loharano amin'ny fifaliana no atsakatsika amin'ny loharano-pamonjena amin'ny fifaliana no atsakana amin'ny loharano-pamonjena inona ka ny dikan'izany dikan'izany dia izao raha te azo révélation ianao dia tsy ao anaty fakizitiny nandraisana azy tsy ao anatina alahelo tsy anankiray tsy anakiroa tsy anankitelo ny olona manohitra ty amiko hoe pisao Fotoam-Bavaka tena mivavaka foana makany tendrombohitra tsika ry makeny amin'ny altara mangataka amin'ny tompo inona atao fa tena tsy mahazo mihitsy pisao joky le problème ny antony mahatonga anao tsy mety mahazo révélation dia satria korotana be loatra anatinao mangina mitsahara mitony mifaly fa fifaliana no atsakanao ao amin'ny loharano-pamonjena ny olona tatatra sy kizitina sy malahelo lava ela be vao mahazo révélation mety izao faly fahaenina tsy haiko sa fahafito aza manambany tena aza miavonavona ny fanetretena dia mariky ny finoana satria amin'ny fotoana ianao miaina amin'ny fanetretena dia azon'Andriamanitra hampanaovana ny zavatra izay tsy sahany sasany atao satria ohatra ny adaladala le izy indraindray tahaka ny hoe andeha hiady ianao dozan'Andriamanitra hoe ajanono maramila teoriana fa ny koralina alefa maloha dia fiderana alefa raha koralina favy zany tonga dia niala koralina sa ozy tsy hiditra amin'izany fa valy be da be lavitra miaraka fotoam-bidina dia za ve asianao mira fotsiny tsy misy bouclier ty amiko tsy misy sabra ty amiko dia mira fotsiny tsy miditra amin'izany nefa izay no nasen'Andriamanitra natao donc ny fanetretena nefa dia mahatonga anao mahatoky hoe rehefa izay ny teniny tompo dia ataoko le izy amin'ny finoana dia hitanao afaka mahita fandraisana ianao fa amin'ny fotoana miavonavona matikambo mifona amin'ny fomba fiteniko diso be kajo loatra vao may ianao tsy afaka hita vokatra misy toe-po mila ananana rehefa miaina amin'ny finoana tenao maina mahafinatra ako inavy le toe-po tsara mila ananana aloha ajantsika amin'izay le ratsy indrindray mantsy mila fantatra le ratsy mba tsy hanaovana azy dia mila fantatra amin'izay ny tsara mba hiainana amen ny voalohany amin'izany dia zao ny finoana dia miasa amin'ny fitiavana matoa Jesosy nampiasan'Andriamanitra no fagagana be zao foana ny tena baiboly ary honena azy izy ary hitany fanahonena ny olona ary efa anjerin'ny olona izy dia honena azy hoy izy tamin'ny Petera mo tiava ianao fano ary ny ondrika tanao fitiavana ny finoana dia mila miaina amin'ny fitiavana raha tianao avokatra ny finoanao dia mila miaina ianao amin'ny fitiavana tainao maina amin'izany tadio kosa nefa ny fitiavana tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa tsy ninina atao leoloha dia tiako fany ianao ny fitiavana tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana aloha aka ohatra anankiray pratika be mihitsy ohatra baiboly dia milaza ny fahamarinana dia miteny fa efa nosotran'i Jesosy tsika efa netiny ary atsika ka amin'ny fotoananao marary tsy afaka hoe Jesosy misaotra anao tiako foana ianao na dia marary aza tsy normal zany fitiavanao zany mila tezitra amin'ny oaretin'io ianao raha misy olona marary ao an-trano tsy le olona tokony ho tezerinao fa mila tezitra amin'ny aretiny ianao fa tsy le olona nareo koa marary lava mihitsy mandreraka mihitsy mikarakara nareo mba mety eta ihany nareo ty tsy ohatry zany ka ao fa ivavahana aloha ary nareo dirito ivavahana ho azy dia mba vavaha amin'izay aloha ianao tsy mety ohatry zany le izy ka ny aretina ny tokony ampatezitra anao fa tsy olona ary manana problème arabola le olona tsy olona nitapadapena nareo koa azako mihinana foana mananana foana aza manao an'izany ary na ame azy anao tsy isy valim-bavaka ao anao fa mila mandeha anao amin'ny fitiavana ny finoana dia miasa amin'ny fitiavana tenao maina amin'izany faharoa ny finoana dia tsy miotsina eo anatrehan'ny fahakalan'ny hafa na ny fahakalan'ny mpanoto satria fantatrao fa Andriamanitra no afaka hamaly azy sy hiady ho anao izay no mahatonga anao mandeha amin'ny fitiavana foana ka ninina fahakalan'ny olona anao tsy miotsina amin'izany ianao omenao lalana ny fahatezena sy fantatrao fa Andriamanitra mamaly ny adinao
Tena amena am'izany. Ino tsara ny finoana dia manara-po amin'ny fitenenana zavatra tsara mandrakariva. Fitenena zavatra pozitiva, fitenena zavatra mahomby, fitenena zavatra mahavokatra. Arakaraky ny tenentsika zavatra tsara no mahatonga amin'ny finoantsika mamokatra. Hitanao miova ny fomba firesakao rehefa miaina amin'ny finoana ianao. Fa hita be amin'ny fomba firesakao ny tsy finoanao rehefa tsy miaina amin'ny finoana ianao. No zany raha tianao ho azonina ny finoanao ary tianao hamokatra dia miresa zavatra tsara mandrakariva. Tena amena amin'izany. Baiboly dia milaza fa samy hainy lela na ny mahafaty na ny mahavelona ka izay manarana azy no inona ny vokatra. Dikan'izany manarana fo miteny zavatra tsara raha te inona vokatra tsara ianao. Manaraka ny finoana dia fahaizanao mampitovy ny teninao amin'izay lazain'Andriamanitra. Rehefa miteny Andriamanitra efa olonafaka ianao dia miresafa efa olonafaka ianao. Raha miteny Andriamanitra fa efa voatay ianao dia miresafa efa voatay ianao. Raha miteny Andriamanitra fa ianao dia mahomby dia miresa tahaka ny olona efa mahomby. Ampitovio amin'ny tenin'Andriamanitra ny teninao raha tianao ho hita ny vokatra izay lazain'ny tenin'Andriamanitra aminao. Tena amena amin'izany. Tena amena amin'izany. Ao nosy ny Baiboly satria izay koa manana ny fanahy finoana ka dia samy manao hoe izay. Araka ny voasoratra hoe nino ka dia miteny ka dia samy miteny koa izay. Inona le tenenay le lazain'Andriamanitra aminay ampitovinay ny langagenay amin'izay zavatra tenenin'Andriamanitra. Izay natsoina hoe finoana tompoko. Azany no attitude ny olona manam-pinoana. Amen. Teboka manaraka ny finoana dia mikikitra ary tsy manaiky mihemotra sady tsy mora mamototra. Ny olona rehefa manam-pinoana tsy manaiky hamototra, tsy manaiky hemotra, mikikitra foana izy, mandroso foana izy ary na dia ho alohan'ny ranomasina mena azy. Nefa izy tsy manana akory na dia lakana azy, tsy metrety ny verina izy fa mandroso foana na ahoana na ahoana. Izay natao hoe finoana. Tsy manaiky hamototra zany hatramin'ny farany raha tsy azo le vokatra dia daviny. Ny minitra ianao mihemotra, ny minitra ianao manomboka ohatry ny dahoana moa raha tsy aminy dia ozy Baiboly hoe raha mihemotra izy dia tsy ho sitraky ny fanahiko. Dikizay rehefa mizavatra ikikiranao azavototra hatramin'ny farany. Tena amena amin'izany. Tanao ohatra le vehivavy Kananita izay niteny tamin'i Jesosy ndao metro an-tanany zanako fa marary. Tamin'izany nefa Jesosy mbola tsy afaka mifandray amin'ny olona Kananita. Fa raha vehivavy tsy nanaiky nikikitra foana izy ozy mimpianatra eo roa fa mitabataba aorianantsika. Nikikitra foana raha vehivavy vao mainty tabataba izy. O Jesosy tsy mety maka nofonjaza ka mameo azo any amboakely. Dia mbola ho ihany raha vehivavy marina zany fa na dia ny amboakely aza miandry latsaka avy amin'ny latabatra ny tompony. Dia o Jesosy raha vehivavy lehibe ny finoanao. Mandehana fa afaka amin'ny zanakao ny fanahy maloto. Tanao tsy te halala izy na afaka amin'ny fandraina tsy na efa fotoana tsy mbola fotoana ny fantatra dia zao mila afaka ny zanako. Ny finoana dia mikikitra hatramin'ny farany. Tsy haiko ny amaina sasany. Tsy haiko ny amaina sasany. Ny finoana dia mahatonga anao mideran'Andriamanitra na dia ho an'lohan'ny ady mangotraka azy. Izy ary niteny taminao fa rehefa manam-pinoana dia tsy misy ady. Izy niteny taminao fa rehefa manam-pinoana dia tsy misy tentation na fakapanahy. Izy niteny taminao fa rehefa manam-pinoana dia misosa ho azy ny zavatra rehetra. Non, na dia miaina finoana izy ianao misy ny ady, misy ny fanamby, misy ny olona, misy ny fanenjehana, misy ny ady tena mangotraka. Fa izay misy nefa ny ilaina finoana. Azay misy mahatonga anao mila midera tompo foana na dia eo azy zany rehetra zany. Halleluja. Hoia hoe halleluja. Tsy mety ino tsara ny finoana tsy mahatonga anao mora hozogozoro ny zavatra negativa amin'ny tranga. Fa mahatonga anao mijoro tsara ka mame voninahitra an'Andriamanitra. Mahatonga anao miantso ny tsy misy ho tahaka ny misy. Izay natao hoe finoana tahaka izany ny tempon'olona sy ny attitude ny olona mino. Ino tsara ny finoana dia fanaovanao an'Andriamanitra irery ho any loharanonao. Ny minitra ny finoanao mety hatramin'ny poketra sasany dia tsy finoana ny anarana. Ny finoana dia fiankinana amin'Andriamanitra irery. Izy ny dokotera, izy ny mpamatsy, izy ny mpiady anao, izy ny mpampahery, izy ny mpanohana. Izy na mitandrano azy ianao tsy matahotra satria tsy hanafitra anao ny rano. Mamaky ny afo ianao tsy matahotra satria tsy mahay ianao. Mahainao avy ianao azafady. Ary na dia mimpanjaka aza amin'ny teny tsy mpazo anatin'ny lavaka ny liony izy tsy mihotsony ianao satria fantatrao fa Andriamanitra hiaraka aminao anatin'ny lavaka ny liony. Zao ny teny Daniely na dia tsy hamonjy anay azy izy izay tsy ekoaka amin'ity sary volamena izay nataonao ty hosadraka sy mesaka ary Abednego. Tena tsy pisy tao anaty lafôro.
taiz'andriamanitra tamin'izy natsipy teo andriamanitra koa mna tsy nitazon'andriamanitra reo maramila mba tsy hanipiazo andriamanitra tsy pazo raha antsika mahita fa rehefa natsipy izy dia niaraka tamin'ny tao izy do le bokadiny zany angatsy anankitelo natsipitsika fa mahita olona faefatra zay oka ny zanak'andriamanitra ny endriny do zay sadraka sy misaka rebedenego namonjy nareo ve ny andriamanitra eno izy mivoa tao teny voaka izy nandrapa tonga ampanjaka niondrika teo anatren'andriamanitra izy telo am'rahalahy ny finoana tompoko tsy midika tsy mandalo hoady ianao tsy mandalo hoafy ianao tsy mandalo liona sy mibery ianao mandalo an'izany rehetra zany ianao fa tsy manaky iosony ianao tsy manaky anova ny teninao ianao tsy manaky anova ny fideranao ianao ary tsy metehitra amin'izanizy ianao andriamanitra irery no loharanonao o mpano salamy loharanoko ianao loharanoko ianao jehova loharanoko tena mena am'izany ozy mijery azy ireo ka miramirina ary tsy mangay antavany tsy manako menatra amin'andriamanitra ao ianao fiara amin'andriamanitra ao ianao na dia oloha niady azy mbola mireharehanao hoe jehova andriamanitra mahavonjy ako zany natsoina hoe finoana zany ny attitude ny olona mino fa tsy vao mangotraka ianao dia jehova fa maninona dia lozanao irery tsy mandao anao zany izy ino tsara ny finoa dia mahatonga anao samanao zay lazain'andriamanitra na inona na inona ana dia tsy sansa tao azy ianao samanao azy ana tsy sansa sasany idirana azy ianao samiditra amin'ilay izy rehefa miteny aminao andriamanitra dia sa ianao na ahoana na ahoana zay natao hoe finoana tsy voatery mety amin'ny kady le izy tsy voatery mety amin'ny resaka tsy haiko science na matematika na fizika na tsy haiko fa na ahoana rehefa miteny tompo dia zay no izy samytsoraka ianao na ho faty na ho velona velona ianao any tompo maty ianao any tompo zay natsoina hoe finoana tena amena amin'izany ny finoa dia mahatonga anao samahafoy zay zavatra rehetra takian'andriamanitra ka tsy misy zavatra diso tsara loatra na sarobidy loatra ka tsy azo afoy mba ho an'andriamanitra avy-taontsika aminazy fa miaina ny finoana nefa kavina volamena anankiray tsy fonao an'andriamanitra dia amiko tsy mino ianao efa ny zavatra navadinao ho sampony fonao tsy misy zavatra mendrika hafatesana na nlorina fiainana mihoatra no jesosy rery andra tsisy ary na inona takiny amiko na aminao mila say ianao fa zay natsoina hoe finoana tainao mena misy fandraisan-dahatra ako mila sao ianao na dia nloranao ny ainao azy zany natao hoe finoana tompoko jereo peter rehefa nisamborina ary nytedavy ny mpanjaka tamin'ny fotoanandro ho kapaina aloha ny vono tahaka ny jakoba rehefa natao teo nena miaramila rolahy izy satria tamin'ny androny jakoba mantsy tsy nidrika mihitsy jakoba dia nyvonono faty ny kapay tamin'ny sabatra aloha petera ndray vao sambotra nietrerety ny mpanjaka nyvonono koa nasiana maramila teo akaikiny izy mrahalahy nitazona azy petera tsy nanovalim-bavaka manokany hoe jehova afao amreto afao am'ty fonjy ty a foziny baiboly ary petera dia natory teo nelanela mimpiambona satria fatany fanamaty izy dia any amin'ny tompo veleza eo amin'ny tompo kinona dia olana tsisy olana ny anjely rehefa aveo no namoa azy asy teny hoe petera fa tsy maintsy nandona azy petera dikan'izany diso natory loatra izy ka tsy maintsy nrotsonony fo azy ianao naoviny akanjo zao dia anao andeha ny sasany vao manana problème dia tsy matory tsony isan'andro amin'ny telo vao matory amin'ny dimy dia vataitra marary be foana ato amin'ny tapondohany ato ary maso no ohatra misy mandetika satria naona tsy ampitory maso vao amin'ny sivy dia gizitana amin'ny telo tsy azo atonona amin'ny enina riva avela irery ny antony dia tsotra satria tsy matory foana nerveuse ho azy gizitana tsy ampitory maso ka voaresana kely mba ataovy moramora hoe zavatra io arpio teny mananao tsisy afaka manodidina anao mihitsy ny antony dia satria tsy mahita tory ianao ny alina tianao maraina ny maraina tianao ho alina lasana bavy ny finoana tsy ohatr' zany ny finoana hoa tsy ohatr' zany ny finoana dia mahatoky n'andriamanitra irery ary tsy manolo an'andriamanitra na mininona na inona ary na izana izy ny finoana dia mahatonga anao sa miroso lalina amin'ny fanomponon'andriamanitra sa miankina amin'ny tompo zato isan-jato ianao sa manome zay tedavy ny tompo ianao ary sa manao zay teny ny tompo ianao sa tsy manenina ny fiarahanao amin'ny tompo za hatramin'izay fotoana nipoko an'andriamanitra tsy nisy andro neritretako hoe za tsy hivavaka ntsony leoa za tsy andeha ntsony za tsy hivavaka ndanareo le vavaka za tsy mahavavaka za tsy anao zaranga iverin-danina zaranga andeha isototoka zaranga andeha tsisy nandray maraina ary
tonga amin'ny teny baiboly tsy nanam-potoany tsy nieritreritra zay niangana izy ary tsy nanam-potoany iverenina fa maro amintsika mieritreritra zay niangantsika te hiverina any tamin'izay tsy mivavaka nanga ohatra mety fiainana rehefa mivavaka ohatra tsy mety mihitsy ilay izy isany teny taminao an'izany tsy maintsy misy ny olona rehefa mivavaka fa ny olona tsy natao andravanao dia ny olona dia vato hiekaranao tenao amena amin'izany sa manompon'andriamanitra zato isanjato ianao satria anao malala onsoratra masy hoe manompo an Jehovah dia hitany haninao sy ny ranonao izy ary esorona aminao ny aretina ho tanterahanao ny isan'ny andronao finoana mahatonga antsika sa manompotobo zato isanjato ary nizaniza anenjika nizaniza anaratsy tsisy miotsina amin'izany na izaniza manaratsy sy manenjika na ilaza na ame anakarazana sioronao mbe dabe azy tsy dia olako loatra zany afaka mamorona dictionnaire vaovao ianao mba ho anahako fa tsisy hividy ilay izy hoe io zao tsy resahanao fizandray Jesosy foana hatramin'ny farany na misy ty na misy tsy ty tsy mampaniny isorako ny tompo zay ty isorako ny tompo koa zay tsy ty raha misy araka amiko vao may afa raha misy isaraka amiko dia tsy natao akoho izy zany tapitra ny resaka misy tamana tao am-piangonana misy niara tao am-piangonana pon zava-drehetra miara-miasa soa tsy mitena hoe tsara zay nyzany na ratsy zay niala fa samy manana zay masoa azy so mba teneniko anao azakinina amin'ny sasany fanomponao an'Andriamanitra so rehefa misy tianao dia mafana foana dia rehefa misy tianao dia mainamaina ianao non raha ohatra ka rakoto ny tsy ty dia Andriamanitra ve nisy rahako noho ny amin'ny rakoto azafady rakoto tsy atakaloko anao zany ny Jesosiko ianao tsy ampiditra lanitra Jesosy mampiditra lanitra tena amena amin'izany ny finao dia mahatonga anao miaina foana ao anaty fitoniana ary mahatonga anao ravoravo foana amin'Andriamanitra ny olona miaina finao tompoko faly foana amin'Andriamanitra faly foana amin'Andriamanitra faly foana amin'Andriamanitra na mafy ny adetrehana na mora na mety ny atao na tsy mety na mavokatra na tsy mavokatra tsy midika zany satria tsy mavokatra andany dia tsy avokatra foana tsia mety mandalo hoady fa mivoaka mivonahitra ahako mety mandalo hoafy sy ny rano fa hivoaka fitahina mahatretrika ahako satria ny fiainany mandry taka fipokandro maraina me miakatra me mamiratra mandra-pitatao vona noho zany miravoravoa amin'ny Jehova dia omeny anao zay ry ny fonao halleloia oya hoe halleloia noho zany mambole attitude vaovao amin'ny fiarahana amin'ny tompo zany toe-po zany mila ananatsika manomboka zao ao anatiny ty roa volana fariny amin'ty taona ty dia ho hitanao tsara ny ateraka zany amin'ny fiainanao no tsara maro amin'ny olona ny morana mototra tenin'Andriamanitra satria ny andro zavatra teno eo misy taona tompoka amin'ny fiarahana amin'ny tompo tsy mitranga eo no eo le niteneninao androany na finaritra fitondra vavolombelona mpanompon'Andriamanitra anankiray zay hengo tao anatin'ny toroteniny tany Amerika ilay izy vavaka marana izy dia nisy ramatoa anankiray zay tagnana chaise roulante nentina teny aloha tapahana ny tongon'izy io izy satria marary dia tsy maintsy ny tapahana tonga teo amiko izy dia nivavaka azao ny teniko taminy raha eo niangataoko an'ity olo ity dia omeo tongotra vaovao izy tonga dia nitsamboatra le ramatoa izy amena sady tonga dia nandizy ny araka tany amena dia efa inona mampandeha anao dia za mihitsy dia efa nangatahako tamin'ny tompo omeo tongotra vaovao ahako dia niara-mifaly zay izy fa fiangona rehetra tsisy mifaly ozy izy fa zay isizy ihany no mifaly satria ny tongotra ramatoa mbola nyteo ihany ny teo efa bolina tateo reny izy nivena tamin'ny toerana ihany tamin'ny fiangonana io ino izy le ramatoa avany manao boty tsara mihitsy rehefa tonga teo anatreko izy dia mivahany ny botiny le fermeture navoakany avany reo ny tongony anankiroa misy fotoana mety tsy hitanao eo le izy fa tsy midika tsy mitranga le izy atao fotoany ny efa nahazo nareo dia ho tonga aminareo zany satria ny finoana tsy fehezarana anjavo ny finoa dia fantatao fifanamaly anao Andriamanitra ary anao le zavo zay ny mahatonga anao miravoravo falifaly satria ny Andriamanitra ao mihaino ary mamaly anao no zany aoka ny mpino saina tsy mpino kizitina fa mpino falifaly lalandavo tsy mpino be fiketronina fa mpino mitsikitsiky lalandavo mpino faly satria ny Andriamanitra mahavonjy azy ary afaka amin'ny adiny rehetra mila manana toe-po tsara isika zay toe-po na attitude zay no ahatonga ny vokatra tsy azo sakanana fa hitranga aminao raha vao diso miovaova loatra ianao dia tahaka ny robena zay mandrondroatra zay tsy afaka tsara ianao raha voatra zany fa mila vonina ianao hijolo tsara amin'izay inonao terekinao ny Andriamantsika efa nampanantena fa ny zavatra rehetra dia hainy atao tsy zava-magaga tsy hain'Andriamanitra
tikanao raha iala eto anao androandro rehefa aveo mivoaka ny trano mitsikitsiky tsara izy ny tia ny herinandroko tia ndray volany ity mety daholo zay ataoko amin'ity ray volany ity mahomby amin'ity ray volany ity mahavokatra amin'ity ray volany ity zay zavatra niriko tao anatin'izay folo volany zay tanteraka amiko amin'izay zay problème tany tsy raha fa fanta dia zao ity no volany fandreseny ity no volany fitahiny ity no volany fanambiny dia ifasy ravoravo amin'ny Andriamanitra aho zay mametraka eo ambony vato lampoko tena menao amin'izany tikanao itsangana dia hivavaka sika amin'ny anaran'i Jesosy tikana teny Andriamanitra faly amanana anao tsy manenina miaraka aminao fifaliko ny manompo anao tsy matahotra Andriamanitra fa ianao miadimiadiko isanao ianao momba manoana mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana ianao fonako aminao reo teny negativa rehetrarehetra fa anao tsy manakiova tsy manakiemitra tsy manakiteniteny foana ariko ny lolompo ariko ny avinavina ariko ny atezerina ariko ny tempo hafahafa rehetrarehetra fa manomboko zao itafitafina fiderana iravoravo aminao ilaza zavatra araky ny teninao ny teninao no teneniko satria manana ny fanafinoana ny teninao no ambarana ilaza zay lazainao anambara zay ny teneninao ary tsy anovany teniko amin'ny fiarahana aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ianao le Andriamanitra zay mamoaka amin'ny fahoriko rehetra le mametraka eo ambony vatolampoko le mamatsy amin'izay zavatra rehetra tedaviko le Andriamanitra zay falaza fa tsy andao na afoya eo amiko mandrakarivo ianao mampahery afony ianao manohana afony ianao mamelatra latabatra ho eo alohan'ny fahavaloko ianao manositra diloelon'ny lohako ianao le mameno ny fiainako amin'ny kapoka-tsa fenonao ny kapokako Andriamanitra fenona fahasoavana fenona famindrampo fenona fitahina amin'ny anaran'i Jesosy dia ifasy ravoravo aminao foana ary toetrandro lava ho antranonao mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy atahotra ny loza fa ianao no ambo ianao mibatery fiarovana mafy tsy erikerika tsy eritreritra zay niangako fa androso mandrakariva amin'ny fiarahana aminao halleloja satria ianao no Andriamanitra ianao no itikiko le Jehovah mpiady mahery le lehibe amin'ny fisainana le mahery amin'ny atao le mitantana amin'ny tanakavanany fahamarinana le efa nanositra ary ny teny fa tsy andao na afoya mihitsy tompo ianao no momba mandrakariva ianao no mampandray sy mandrakariva mametraka ny tanako amin'ny ranomasina ary ny tanako kavanana amin'ny firenena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy momba ianao isanandro tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra fa ianao no mampatanjaka anay isanandro halleluja halleluja tikanao manomboka teny manomboka eto dia andeha amin'ny fitiavana andeha amin'ny fahamasinana andeha amin'ny fahitsiana andeha amin'ny fahatahoran'Andriamanitra ny fitiavan'Andriamanitra dia araraka betsaka atao anatiko avy amin'ny fanamasina araraka betsaka atao anatiko avy amin'ny fanamasina dia iaina amin'ny fitiavana andeha amin'ny fanajana andeha amin'ny fahitsiana andeha amin'ny fahadiovana hiteny zavatra tsara misy dera misy azy misy voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy avelako hiteny zavatra hafa molotro ilaza teny pasoavana mandrakariva amoaka teny fahendrena mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy misaotra fanamasina tikanao nomboka aminany ny fiainanao ny amin'ity volana zay hitsahantsika ty volana novembre ity dia ray volana fitahinao ty volana décembre ity dia volana ihany koa fanambinina ako tsy miemitra amin'ny fiainako fa miamandroso miakatra miatsara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ity volana ity le zavatra niriko dia tonga amiko tanteraka amiko amin'ny anaran'i Jesosy tsy misy fahasopana tenana amin'ny trano tsy misy faharavana amin'ny trano tsy misy nenina tonga amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy sokafan'Andriamanitra ny fonon'olona mba ho ny varavarana mba ho azay varavarana misokatra tsy misy mavita manidy za azay mity tsy misy mavita manokatra idiko ny varavara ny fahafatesana idiko ny varavara ny faharavana idiko ny varavara ny trosa idiko ny varavara ny tsy fahombiazana fa ambaraka fa misokatra ho ny varavara ny fitahina fanesena fahavokarana fitarina falebiazana amin'ny anaran'i Jesosy misaotra fanamasina ny amin'ny fiasanao amin'ny fiainana tsara avy amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka mahazo toerana isika somary efa nandelo fotoana antsika ilana tsiny anao fanatra isika fahatelo dia naitsotra antsika dia irafa tsara ny tompo amen tsara ny tompo amen azony zany toe-po tsara zany araza manakiova dia ho hitanao fa marina aminao ny teny fanjavatra rehetra dia hainy meno to dia tantsika avy hatrany ny fanatra fahatelo farany dia naitsotra antsika dia irafa ny finoana tompoko dia fahasahina ame an'Andriamanitra sy zavatra takiny ny tsy finoana dia fiadiana hevitra lava amin'Andriamanitra sy zavatra takiny aminao raha tonga ka vonina ame nataoko ohatra hoe
ho anareo zay manaraka Facebook sy am radio dia afaka mamafy en ligne ianao am'le mobile monnaie moa zany mobile banking zay fiantso azy 034 81 984 83 34 81 984 83 na 034 85 604 04 34 85 604 04 na 033 02 092 30 33 02 092 30 na 032 97 096 84 032 97 096 84 amen. Manomboka amin'ny talata firy moa izy ndra sotifety talata fa 17 volana novembre 17 novembre dia hiverina ny fotoam-bavaka andavanandro fa tsy amin'ny hariva fa amin'ny atoandro zany hoe rehefa talata atoandro sy lakamisy larobitsy mihitsy fa ny talata sy lakamisy atoandro isakin'ina zavady talata sy lakamisy atoandro amin'ny 12 sasany ka hatramin'ny ray sasany adindray izay hanovany fiainanao mila kolokoloana ny fiainam-panahintsika amboary ny programa manomboka amin'ny 17 novembre tsika dia verina amin'ny fotoana andavanandro izany dia hitsanga antsika marina fotoana tompo misaotra anao zany amin'ny fotoana menao anay androany tsofokorano ianao andresy mandakarevy andriamanitra mpamirapiratra ny tavany aminao ka nome anao fiadanana yaro anao amin'ny lozy amin'ny ratsy amin'ny fahafatesina tamboka amin'ny fandavan'ny mpialina amin'ny fampisavian'ny mpamosavy aza fidina rehetra voaforona melezina anao hozonko tsisy ambinina anin'inona ny tenenina mikasika anao fanozonana na fandravana miverina any amin'izay miteny azy zany fa tsy mitranga aminao tsofoka am'izay kasiany tananao izy fiainana izy fahavokarana mandritra izy varavarana tsara isokatra ao anao amin'ny asy amin'ny fidiram-bola amin'ny fianarana amin'ny fiainam-pitiavanao amin'ny anarany jesosy ary reo endra sy fahafambaraka rehetra mandritra iongotra aminao zany fa hosoloana voninahitra amin'ny anarany jesosy sika rehetra na hoe amen zay fotoana antsika hitra fotoana manaraka tsika